Fahameraba-tsika tsirairay avy-indray hatratra ity alarobia maraina ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny tombonandro hatrany ahafahantsika manay ny teniny. Ny irina dia hitondra hery ho anao ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra eto. Ilay nidirantsika ny hamofinaina an'io dia vavaka isika. Tompon'Andriamanitra eo tolotra ianao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra. Misaotra anao izay fa mbola nomenao fahafahana indray ny teninao. Koa mbola eo faharetana. Mbola eo zavatsoa anatinay ary ampitombohy hatrany finoana ianao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe ny rano Kristy sy ny fahamarinany. Nalaina amin'ny Hebreo 4:1 manao hoe ary amin'izany zavatra lazaina izany dia izao ny fotony. Manana mpisorona be toy izany isika dia ilay efa mipetraka eo ankavanan'ny seza fiandrianan'ny avo indrindra any an-danitra. Amen. Aseho toy ny mijoro mandraka riva eo amin'ny alitara i Jesosy Kristy, manolotra fanatitra indray mandeha noho ny fahotan'izao tontolo izao. Mpanao fanompoam-pivavahana eo amin'ny tena tabernakely izay nahorin'ny Tompo fa tsy olona izy. Tsy manana fahamendrehana intsony ireo tandindona teo amin'ny tabernakelyn'ny Jiosy. Tsy ilaina intsony ihany koa ny manao fanafotana ara-tandindona isan'andro na isan-taona, saingy tena zava-dehibe ny fanatim-panavotana amin'ny alalan'ny mpanalala noho ny tambiny ota mbola mitohy. Manao fanompoana eo anatrehan'Andriamanitra Jesosy, manolotra ny ranalatsany tahaka ny zanak'ondry voavono, manolotra fanatitra noho ny eloky ny tsirairay sy ny fahadisoana tsirairay ny mpanota izy. Manelanelana tsy ankiato ho an'ny mahasoa ny taranak'olombelona Kristy, ilay mpanalala antsika sy ny fanahy masina. Ny fanahy masina nefa dia tsy mitalao antsika tahaka n'izay ataon'i Kristy izay manolotra ny rano nalatsaka hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Miasa eo amin'ny fotsika ny fanahy masina, mampirisika ny fivavahana sy ny fifonana, ny fiderana sy ny fisaorana. Ny fankasitrahana izay mikoriana avy amin'ny molontsika dia vokatry ny fitendren'ny fanahy masina ny tady tokangan'ny fanahy ao anatin'ny fankalazana masina ka manainga ny iran'ny fo. Ireo fanompoam-pivavahana, ny vavaka, ny fiderana, ny fiankaikeloka sy ny fibebahana ataon'ny mpino marina dia miakatra any amin'ny fitoerana masina any an-danitra tahaka ny didikazo manompofona, saingy raha mandalo amin'ny fantsona simban'ny olombelona izany dia tena maloto tokoa ka raha tsy voadion'ny raha dia tsy hisy vidiny mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy miakatra ao anatin'ny fahadiovana, tsy misy pentimpentina izany. Ka raha tsy ilay mpanalalana izay eo tanana ankavan'Andriamanitra no manatitra sy manadio an'izany rehetra izany amin'ny fahamarinana dia tsy akasitrahan'Andriamanitra izany. Ery rahalahy sy anam-pahavesana, engany ho takatra ny rehetra fa n'inona momba ny fankatoavana, ny finoana, ny fiderana sy ny fisaorana dia tsy maintsy apetraka eo ambonin'ny afo mirehitry ny fahamarinan'i Kristy. Miakatra tahaka ny setroky ny manodidina ny rakotra fanaovam-panavotana, ny antitra io fahamarinana io ary tsy tokony ataontsika ambany zavatra satria miankina amin'izany tokoa ny mombantsika tsirairay avy. Engany ny tenin'Andriamanitra izay niraisintsika an'io ahatonga antsika hanome lanja bebe kokoa hatrany ny finoana ny fisian'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Amen. Ry Tompon'Andriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany, mangataka aminao Tompo mba hanoro lalana anay, hampijoro anay hatrany eo aminao, aminaran'i Jesosy. Amen. Yeah.